Fa tompomasy kosa ao anatin'ny sehatra ara-diplomatika no tanterahina androany lanonam-pankalazana ny fahasivy amin'ny dimapolo taona nanomboan'ny révolution algérienne izay nanomboka ny voalohan'ny volana novambra 1470 nandritra ny lanonana izay no tanterahina tetsy amin'ny Carleton Nosy no nilazan'ny mpiandraikitra rahan'ity firenena ity ny toeran'ny Algérie manoloana ny fifidianana izay no tanterahina ary mbola ho tanterahina eto Madagasikara. Ce comportement exemplaire traduit la volonté du peuple malgache, connu par son patriotisme et sa patience, pour mettre un terme définitif à la crise politique qui sévit à Madagascar. À cet égard, j'exprime notre plein soutien à la CINIT, aux autorités, aux acteurs politiques malgaches, pour le travail remarquable qu'ils ont accompli et les initiatives prises afin que cette consultation électorale se déroule dans les meilleures conditions. Je voudrais également rendre hommage appuyé aux dirigeants africains, à son Excellence M. Joachim Chissano, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe de médiation de la SADC, pour leurs efforts qui ont permis l'organisation des élections présidentielles. L'Algérie espère que le second tour des présidentielles du 20 décembre prochain se déroulera dans la sérénité et conformément aux principes démocratiques, afin de permettre à Madagascar de retrouver la place qu'elle mérite dans le Conseil des Nations. Nakasitraka ny fihetsika feno fandavan-tena nataon'ny Malagasy nandritra ny fifidianana fidirana voalohany lasa teo i Algérie tao anatin'ny kabarin'ny mpiandraikitra ranomasy firenena ity eto amintsika Andriamatoa Mohamed Alim nambaran'ity diplomate ity ihany koa fa manohana ny asa tanterahany seny tamin'ny fanatosana ny fifidianana ny firenena algérienne. Nakasitraka ihany koa ny ezaka nitanterahany ekipa-mpanelanelana misahana ny raha Madagasikara izy ary manantena ny zoran'ny fifidianana fidiana faharoa ao anatin'ny filaminana tanteraka. Ny ministra raharaha-mbahiny malagasy Ulrika Andretina kosa dia nanasongadina ny fiaramiasan'ny Madagasikara sy Algérie. Algérie izay nampatsahivy ny ministra raharaha-mbahiny fa nisan'ny firenena nanome fanampinan'ny Madagasikara atao anatin'ny ady amin'ny andiam-balala tamin'ity taona ity ary nisan'ny tetika saha volavolain'ny firenena roa ny fampitovian-danja ny diplôma malagasy algérienne eo amin'ny lafiny fampianarana dia mpianatra malagasy miisa 12 isa-taona ny mahazo vatsim-pianarana makany Algérie. Mariana fa zanatany frantsay teo aloha i Algérie nanomboka ny voalohan'ny volana novambra 2017 hatramin'ny taona 2017 nanaovan'ny vahoaka tany an-toerana tolona ho an'ny fahaleovantena. Raika amin'ny 20 taona hatao aorianan'ny nahazoan'ny fahaleovantena izay tafiditra ao amin'ny firenena telo voalohany maneran-tany manana fiakaran'ny araka-rena misongadina indrindra izy. Eo amin'ny 900 eo ny fikaran'ny araka-rena zany ary mitetina hatramin'ny 200 miliara dolara ny tahirim-bola vahiny ananan'ny Algérie. Ity firenena ity izay antanteraka fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka ny taona 2012 avy izao araka ny nambaran'ny mpiandraikitra raha Andriamatoa Mohamed Alim ihany nandritra ny lanonam-pankalazana ny fahasivy amin'ny 20 taona nanomboan'ny tolona ho an'ny fahaleovantena izay notanterahina teny amin'ny Carleton Nosy androany.